Ho ampitombona ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Tompo fa omenao indray an'izao herinandro vaovao izao. Misaotra anao nafahana namakivaky ny volana Martsa ity, ary misaotra tamin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Voninahitra ho anao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Amin'izao fiandohan'ny herinandro izao dia misaotra ny tompo isika ry havana ny amin'ny fahafahana niara-mivavaka omaly. Ary ho antsika eto amin'ny efika mamanokana fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan dia misaotra ny tompontsika noho ny fahafahana nankalaza sy nanome voninahitra azy noho ny faefatra amby efapolo taona ny fiangonana. Tsaroana tokoa fa dia araka ny toritenin'ny fampizarana omaly ry havana dia Jesoa Kristy tokoa no nitana ny fiangonantsika ka naharetana tao anatin'izay efatra amby efapolo taona izao. Ho azy hatrany ny dera ny hajaron'ny voninahitra, ary ho amintsika kosa ny fanahy ny fanompoana, satria tsika ny vavolombelona izany efatra amby efapolo taona izany, ary raha sitrapon'ny tompo dia mbola vavolombelona ny efatra amby efapolo taona ho avy indray. Misaotra ny tompo koa isika fa mamarina ny lohahevitra hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny tompo. Isaorana azy fa afaka mifampizara tsika teto ny amin'ny hoe endriky ny fibebahana. Ahoana izany? Ny fomba atao amin'ny fibebahana hitantsika teto daholo izany, ary tahaka izany koa ny vokany raha mibebaka, ary koa raha ny mifanohitra amin'izay raha tsy mibebaka dia inona daholo ny vokatr'izany. Saorana ny tompo izay mifampizarana tao anatin'ireny, ary inoana fa dia ny fanahy masina miasa ao anatintsika tsirairay avy. Anio amin'izao famaranana ny volana sy ny lohahevitra izao dia ho hiarin'ny tompo aminao ho an'izay mibebaka marina tokoa hoy izy. Akaikin'izay rehetra manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy izay torotoro fanahy. Izany dia hita ao amin'ny Salamo faha-efatra amby telopolo andininy faha valo ambin'ny folo. Akaiky an'ireny olona ireny, akaiky an'izay mibebaka marina ny tompo. Dia izany no toko sy fanantenantsika indray. Hoentsika mamakivaky ny volana ho avy, ny herinandro ho avy, ary ny fiainako ho avy rehetra ry havana. Tsy mahafoy antsika Andriamanitra, tsy mahafoy antsika Jesoa Kristy, ary tahaka izany koa ny fanahy masina momba antsika isan'andro, ary averinay hoe tena fitiavan'ny tompo anie no nitenenany antsika ireny. Tena fitiavan'ny tompo ny tenenany antsika amin'ireny hoe mibebaha ireny ry havako. Ka dia irariana ary mba handrosoantsika hatrany amin'ny fahamasinana ao anatin'izao karimy izao, na dia tapitra izany lohahevitra izany ny izay rehetra azo sy ny fampizarana ry havana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany, ary samy ho tratry ny rahampitso voalohan'ny volana aprily indray. Amen. Vavaka isika. Dia misaotra anao izay tompo fa endriky ny fitiavanao anay no mbola hiantsoanao anay hoe andao hibebaka, ary misaotra ny amin'ny teny fampanantenana rehetra omenao, indrindra izay mbola ny fampizarana iteo ihany koa ity ny fonay tompo amboary, ary ka mba ho tonga tena olona araka ny sitraponao izahay, olona tena mibebaka tokoa, ary olona manana fiainam-baovao. Ny herinandro ho avy araka ny fandraisanay teo, ny volana ho avy ihany koa, eny ny fiainanay rehetra dia atolotray eo am-pelatananao mba hanjakanao Jesoa Kristy. Ary izay dia ho feno fanoloran-tena ka tsy hiala aminao, ary indrindra ny fanomponanao. Ireny sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.